Abatsika rehetra mpanaraka ny fandaharana voambolana kristianina indray amin'ity androandroany ity. Androany indray antsika hianatra voambolana vaovao dia ny hoe YHWH Shalom na Jehova Shalom na Yahweh Shalom. Dia hosintomintsika eo amin'ny bokin'ny mpitsara toko fahaenina indray izay tantara izay. Tantaran'ny Gideona moa izy ity ilay lehilahy maherin'Andriamanitra. Tao anatin'io tantara io dia tao anatin'ny fahoriana lalina ny zanak'Israely nandritra ny 7 taona ry zareo dia nampijalian'ny Midianita. Dia rehefa hitan'Andriamanitra izay fahoriana izay dia niantso an'i Gideona izy hanafaka ny zanak'Israely. Tsy tonga dia ninao avy hatrany niantson'Andriamanitra nefa Gideona fa nangataka porofo sy famantarana tamin'Andriamanitra. Dia nanatitra fanatrahoana teo anatrehan'Andriamanitra izy nasain'Andriamanitra natao teo ambony harambato. Dia rehefa natao teo ambony harambato ilay fanatra dia nitendren'ilay anjelin'Andriamanitra tamin'ny tehina ilay izy. Dia avy eo nisy afo nivoaka avy teo amin'ilay harambato nandevina an'ilay fanatitra. Dia nanjavona teo imasin'i Gideona ilay anjelin'i Jehovah. Avy eo Gideona natahotra izy dia hitantsika eo amin'ny andininy 7:20 fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fiadanana aneo anao aza matahotra fa tsy ho faty ianao tsy akory. Dia eo ambany eo nanomboka teo dia ozy ny ten'Andriamanitra amin'ny andininy 4:20 hoe nataon'i Gideona hoe Jehova Shalom ny anaran'ilay altara. Dia eo ny ahitantsika ny dikan'ilay hoe Jehova Shalom rehefa mamaky ianao amin'ny baibolinao dia ery ambany ery misy soratra hoe Jehova Shalom fanazavana kely hoe Jehova no fiadanana. Dia izay zany dikan'ilay hoe Jehova Shalom, Jehova no fiadanana. Teny Hébreu moa izy io fa adika amin'ny teny malagasy hoe Jehova no fiadanana na Jehova no manome fiadanana na Jehova no miantoka ny fiadanana. Tao anatin'izay fotoana izay dia tao anatin'ny fahoriana lalina ny zanak'Israely fa tonga Andriamanitra nanona fiadanana teo amin'ny zanak'Israely sy teo amin'ny Gideona. Ianao koa androany mety ao anatina ady ianao na mety ao anatina tebiteby na ao anatina tahotra fa androany ny ten'Andriamanitra dia tonga aminao hoe Jehova ny fiadanana. Araka ny ten'Andriamanitra koa ao amin'ny Jaona 4:17 manao hoe ny fiadanako no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Dia izay indray ny fandaharantsika androany mahakasika ny hoe Jehova Shalom na Yahweh Shalom na YHWH Shalom izay midika hoe Jehova ny fiadanana na Jehova ny manome fiadanana na Jehova no miantoka ny fiadanana. Dia manome fotoananao indray amin'ny herinan'io toy izao miaraka amin'ny voambolana vaovao dia manonona ny fiadanana amintsika rehetra.